ampifaliana atrany ry havako izay manaraka ity fandarana ity no iarahako aminao mandritra izao fotoana ny fifampahirezana izay arahanao tsy tapaka eto amin'ny radio Oasis sy mandritra ny fahitalavitra rehetra izay arahantsika mahita na any amin'ny Facebook na any amin'ny internet sy ny sisa fifaliana ny mifankahita amintsika tsirairay avy ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao ho amin'ny ankohonana tsirairay avy izay manaraka ity fandarana ity. Ny herin'ny ranon'i Jesosy, la puissance du sang de Jésus, izany no lohahevitra izay iarahantsika mandinika amin'izao fotoana izao. Mialohan'ny andiniantsika izany dia hivavaka isika. Andriamanitra raio, tianay irazany herinao izany no ataonao aminay amin'izao fotoana izao, ary mila ny fanahinao izay hiteny aminay amin'ity fotoana ity. Misaotra raio. Amen. Ny herin'ny ranon'i Jesosy, la puissance du sang de Jésus, ry hava malala, zava-dehibe hoe inona mitondra inona eo amiko sy aminao moa izany ranon'i Jesosy Kristy izany. Ao amin'ny Hebreo 7, Hebreo 7 dia ny andininy 17 sy ny 14 dia miresaka amintsika izany mazava-dehibe izany ranon'i Jesosy Kristy izany. Hebreo 7 dia ny andininy 17 sy ny 14 manao hoe: fa raha ny rano sy lasy ny rano ombilà ary ny laven'ny batitr'omby vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo, maika fa ny ranon'i Kristy nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hanadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra. Ry hava malala, misy fomba fitenitsika malagasy manao hoe: aleo ono enjehany omby masika toy izay enjehany ny heritreritra. Ny Hebreo 7 dia ny andininy 17 sy ny 14 dia miresaka momba ny ranon'i Jesosy sy ny feon'ny fieritreretana izany. Androany isika dia iresaka ny mahasarobidy izany ranon'i Jesosy izany, ary iresaka momba n'izany hoe inona no idiran'izany eo amin'ny feon'ny fieritreretantsika tsirairay avy. Ny teny ampiasaina eto dia ny hoe fieritreretana na la iantsotsika amin'ny teny vahiny hoe conscience izany. Rehefa miresaka an'izany isika dia izao, inona moa ny resahana? Ny Baiboly dia miresaka ny amin'ny antsoina hoe asa maty izay ambara eto. Inona moa ny atao hoe asa maty? Ireo mihevitra ny tenan'ny kristianina nefa tsy mbola nandray an'i Jesosy Kristy, mbola mifikitra amin'ny ratsy fanaoany ihany izy ireo, fombafomba ivelany fotsiny ny fivavahana ary manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany dia antsoina hoe asa maty rehefa mandinika ny soratra masina isika. Ary ohatra mivaingana ny amin'ny asa maty izay nambaran'i Jesosy Kristy dia ao amin'ny Matthieu 7, Matthieu 7 dia ny andininy 12, Matthieu 7 dia ny andininy 12 misy asa maty izay ambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny soratra masina. Matthieu 7 dia ny andininy 12 sy 13 dia izao no lazainy: maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Ary efa tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia ambarako marina hoe tsy fantatro akory ianareo hatrizay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Ry hava malala, mampitahotra izany tenin'Andriamanitra izany. Ay misy asa maty izay ataon'ny kristianina, ka rehefa ho tonga Jesosy Kristy dia tsy fantany Jesosy akory ny zavatra izay nataontsika teto, fa eritreretina ho maty izany, satria ny fanaontsika ihany, ny mombantsika ihany, ny mahazatra antsika ihany dia antsoina hoe asa maty no ilazany tenin'Andriamanitra n'izany. Satria sady manao ny asa an'Andriamanitra ny sasany no manao ireo karazam-paharatsiana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ry hava malala, miverina indroa amin'ny 30 amin'ny testamenta vaovao ny teny hoe fieritreretana na conscience izany.
inona ilay fieritreretana mila diovina ao anatin'ny olona, inona moa izany? Io no mampahafantatra ny zavatra tokony atao na tsy amin'ny olona iray, ahafahana mahafantatra ny tsara sy ny ratsy ihany koa rehefa miresaka an'izany isika. Ao amin'ny Genesis 3 dia ny 9:20 dia izao nolazainy: "Aroy Jehovah Andriamanitra, indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka halala ny tsara sy ny ratsy." Zava-dehibe izany. Fa noabolana 20 dia ny 9:17 dia izao nolazainy: "Jiron'ny Jehovah ny fanahin'ny olona, itslovana ny efitra ao am-po." Amin'ny teny vahiny moa izy io dia mazava mihitsy no ilazany azy hoe la conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. Zany hoe tena zava-dehibe eo amin'Andriamanitra ny fandiniantsika ity feon'ny fieritreretana ity. Tsy misy fomba ahafahana manadio ny feon'ny fieritreretana nefa na ny conscience afa-tsy ny rany Jesosy Kristy ireriany, ny mahazava-dehibe ny rany Jesosy Kristy ireriany. Izany ny fomba tokana izay anadiovana ny feon'ny fieritreretantsika tsirairay avy. Tadidio ry hava-malala, tsy maintsy diovina ny fieritreretantsika voaloto ny fahotana. Raha mbola tsy voaloto ny fahotana ny fieritreretana dia miasa ao amin'ny feon'ny fieritreretana ny fanahy masina. Amin'ny Samuela faharoa 4:20, Samuela faharoa 4:20 dia ny 10:10 dia izao no ambarany: "Ary nieritreritry Davida namely azy rehefa voaisany olona, ka dia hoy Davida tamin'i Jehovah: efa nanota indrindra aho tamin'izay nataoko izao, koa ankehitriny mifona aminao aho, fa efa nanao fahadalana lehibe." Ry hava-malala, i Davida dia profony zany. Niainy ny feon'ny fieritreretana izy dia nifona tamin'Andriamanitra, niala tamin'ny ratsy fanaony izy. Toy izany ihany koa ilay zanak'Adala ao amin'ny Lioka 15 dia miresaka an'izany. Nandany ny anjara lovany tamin'ny faratsian'izao tontolo izao izy, tonga mpiandro kisoa na tsy ary fangiry firiana, ny teny tamin'ny feon'ny fieritreretany ry hava-malala, ary nasehony fieritreretany fa ratsy izao ataony izao. Lioka 15 dia ny 17 dia izao nambarany Sotra Masina: "Ary raha nody ny sainy dia hoy izy: indrisy maro ny olona karamaina raiko manan-kanina be dehibe, fa izao kosa maty misary." Ry hava-malala, rehefa mitoetra ao am-ponao sy manjaka eo amin'ny fiainanao Jesosy dia ho voadio ny feon'ny fieritreretanao. Ary tadidio, tsy misy dikany eo anatrehan'Andriamanitra ny herim-po verimaina ny laninao am-piangonana raha tsy manana ny Jesosy ao am-ponao ianao. Amin'ity fotoana ity ary dia tiako mba hahafahan'i Jesosy manadio ny fonao dia atolory azy ny fonao, anjakany androany, atolory azy. Mety mietreritra ianao manao hoe efa resy ve ianao, efa resy ary tsy mahita ninona intsony, tratry ny tahotra, tratry ny orooro, tratry ny nenina sy ny aretina rehetra. Ry hava-malala, ny rany Jesosy Kristy ane anadio ny fieritreretantsika. Ny rany Jesosy Kristy ane hiditra an-tsehatra ao amin'ny mombantsika rehetra ka androany Jesosy mihitsy no anadio izany. Tiako androany, ianao any tokantrano, any amin'ny toerana rehetra zay misy ianao, mba hivavaka manokana ka hiteny amin'ny Jesosy hoe: Jesosy ô, mila izany ranao izany aho, mba hanadiovako ny foko, ny fisainako, mba andeha araka ny sitraponao. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra raha io misaotra ny amin'ny vahaolana lehibe izay nomenao anay androany, dia ny rany Jesosy Kristy izay anadio ny fieritreretanay, anadio ny fonay. Ray malalo, atolotra ianao ity fonay maloto ity, ary hosoloanao fo vaovao ane izany, fisainana vaovao ane izany, mba hifanaraka amin'ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.